efa ndresaka ny zava-misy any amin'izay tanàna izay antsika dia nitety commune maro tao anatin'ny district ny Mananjary ny solombavam-bahoaka ka ty napafantatra tamin'ny mponina ny mahazava-dehibe ny dinaparitra ny anamafisana ihany koa ary ny hanatsarana ny tontolon'ny fandriampahalemana ny tenany tao anatin'izany tokony nitondra fanampanazavana ho an'ireo mponina ao amin'izany commune ny lalovana izay moa ny tenany ary nitondra ihany koa ny tsara ho fantatra ho an'ireo vahoaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny faritra azy. Nidina ifotony nijery ireo commune ambanivohitra ao anatin'ny district ny Mananjary ny solombavam-bahoaka voafidy tany toerana ny député Katy. Ho fanatsarana ny fitandrona ny fandriampahalemana dia isy ny fananganana ny dinaparitra any amin'ny faritra avadivavy fitovonany ka nampafantatra izany tany amin'ireo commune tsirairay ny solombavam-bahoaka. Nampafantatra ny mahazava-dehibe ny dina ary ny tokony ametrahana ny rafitra vaovao na ny comité de vigilance eny anivon'ny Fokotany commune ary ny district. Ka isan'ny commune nitsidia ny député Katy ny commune ambanivohitra Irondro, Antsenavolo, Andrangambolava ary Mahavoky sy Marosangy. Izahay izao voavy ny voro momba ny dinaparitra. Izany hoe efa vita ny dinaparitra ato anatin'ny faritra avadivavy fitovonany. Io dinaparitra io dia misahana zavatra anankitelo. Ny voalohany dia ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny faharoa dia momba ny toe-karena ary ny fahatelo dia momba ny tontolo iainana. Io zavatra telo io zany dia mifehy anatin'ny dinaparitra ary amin'izao fotoana izao izy dia efa eny anivon'ny tribunal Mananjary mangataka fakatoavana. Niona tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana ny tenanay niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny ataoko hoe ny OMC tao amin'ny toerana ao amin'ny district Mananjary. Ny zavatra misy moa zany dia ny fametrahana ny rafitra momba n'izany atao hoe tsy fandriampahalemana eto amintsika. Izay zany ny tena votoatin' ny fivoriana voalohany tao hoe ahoana ny fomba ametrahana rafitra eny anivon'ny fiarahamonina. Io rafitra io ny atao hoe comité de vigilance, izany hoe rafitra ahafahantsika mifampifehy eny anivon'ny Fokotany, eny anivon'ny commune ary indrindrandrindra ao anivon'ny district. Akoatra ny fampahafantarana ny fametrahana ny dinaparitra izay miady amin'ny tsy fandriampahalemana ny toe-karena ary ny tontolo iainana dia ny aino ny fahasahiranana ny mponina ny solombavam-bahoaka ary nanolotra vary tamin'ireo commune maro izay nolalovany. Nisy ihany koa ny fanolorana masom-boly an'ireo tantsaha tany amin'ireo commune ireo. Ankoatra izay tsy adino ny solombavam-bahoaka ihany koa ny tanora ka isy ny fikarakarana lalao fifaninanana baolina kitra izay ondry matavy ny amboary. Tao koa ny fanolorana solosaina ho an'ny commune Antsenavolo. Manentana ny tsirairay andray andraikitra amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana ny ramatoa solombavam-bahoaka. Dia hatreto ihany koa toko lasy tomoko vavy ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity takariva ity aza dino aorianan'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izay ny fandaharana mahenika hitondranantsika lohahevitra maro samihafa andalinana misimisy kokoa ny momba ireo lohahevitra ireo fa ho amin'ny rapitso amin'ny valorariva ihany koa dia isy ny fandaharana manokana ho arahantsika eto fahitalavitra ma-TV makasika ny antsointsika hoe magie sy ny tontolony izy ity iarahana ny manatalenta ao amin'izany zany dia David Bokenak izay hitondra amintsika ny zavatra mahavarina mahafinaritra ihany koa ny tenany aza dino manaraka io fandaharana io amin'ny rapitso amin'ny valorariva dia hatreto ihany koa ny fampahalalam-baovao antsika toko lasy tompoko vavy mametraka ny velomandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray makasitraka tompoko.